ho amafisina amin'ny alalan'ny fitsipika anatiny ny dinabe ny faritra Atsimo andrefana izay efa nahitam-bokany hatra amin'izay ka ny filohan'ny dina sy ny ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Toliara faharoa no ny santatra izany teto amin'ny fitrano malalaky ny faritra volavolan-dalàna avy amin'ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana no natolotra ireto mpivory ireto ny voalohany aloha ijerena le projet momba ny resaka développement rehetrarehetra zany zay tokony hisy isaky ny commune zany am'le resaka fambolena sy fiompiana ary ny jona dia ny raiky dia resaka fivoriana momba ny fandriam-pahalemana moa raha resaka fandriam-pahalemana atsika aty amin'ny faritra Atsimo andrefana dia ny fampiharana an'le dinabe zany dia io dinabe io zany no ny fampiresahana eto satria ny dinabe dia tokony misy fitsipika anatiny zay hoentina manatsara ny fanatanterahana azy dia mandeha ihany io dinabe dia mampilamina ihany le dinabe na dia tsy nisy ny fitsipika anatiny dia nanao karazana eskisina fitsipika anatiny zany ny lehibe ny faritra hoe tokony ohatran'izao le fitsipika anatiny ho hita taratra any amin'ny commune tsirairay mba samby hanara-dalàna daholo ny rehetrarehetra zany amin'ny fanatanterahana le dinabe. Henitra kosa ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana ho an'ireo distrika sy commune sasantsasany mbola tsy manaraka ny sata mifehy ny dinabe ato anatin'ity faritra ity. Aorian'izao moa dia hidina eny ifotony ny tompon'andraikitry ny dinabe eto amin'ny faritra hanatanteraka atrikasa ato izao.